Mahakasika ny raharaha ambohy malaza izay tena nalaza be nahafaty olona maro vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo dia naneho ny heviny ihany koa i ramatoa Lalatiana Rakotondazafy tao amin'ny pejiny tao ka nipitsipitsony mahakasika an'izay nifakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampiadrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny raharaha ambohy malaza no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha rezantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tany mahajanga tratra ireo mpanao menaka fahandro izay hosoka vehivavy iray mpivarotra entana madinika tao tanambaso Tena no saika hividy menaka tamin'ny reto roa lahy ireto tamina vidiny mirary ny 12 Jolay 2024 ka niteraka ny ahiahy rehefa nojereny vehivavy io ilay menaka dia tsy mitovy amin'ny menaka sakafo mahazatra ka vao maika nampitombo ny ahiahy ny antsin'ny polisy izy ka tonga ny be midina no raisim-potsiny teo ireo roa lahy izay mpisoloky amina menaka fahandro ireto ka nentina avetrany tany amin'ny bureau police mba hatao andromaso sy hanaovana fanadihadina mialoha ny hanolorana azy ireo eo anatrehan'ny fitsarana noho izany dia tsy hilalana ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra ny karazana fisolokiana amin'izao fotoana izao sao dia raha mba noho ireto olona izay tiatia kely amin'ny fanampona menaka amin'ny tapodrano eto tsiro ireto no mahatonga Nilaza ny menaka izay misy poizina amin'izao fotoana izao satria noho ny fitiavam-bolan'izy ireo diso tafahoatra ka lasa mananao foana ka mety hitera-doza ho an'ny hafa ary mety hampihinana poizina olona mihitsiny noho izay fitiavam-bola kelin'izy ireo izay ao anatin'izay resaka fanapoizinana izay hatrany ny mahakasika ny raharaha ambohy malaza nisy marary iray sitrana ka efa nody soa amantsara tovovavy iray anisan'ireo zay nanatrika fetina anniversaire teny ambohy malaza ka narary mafy noho ny fihinanana sakafo no fantatra fa sitrana ary efa nody soa amantsara teny amin'ny hôpitaly miaramila ho misy avy nandrina izy no nitsabo tena ny ray aman-dreniny sy ny iray tampohy tamin'ny iray dia samy efa nody mandry avokoa noho ny ilay sakafo anniversaire ao anatin'izay raharaha ambohy malaza zay hatrany fanazavany fianakaviany Andrianaivo antsa liantso didoda izay nody mandry tamin'ity herinandro ity tamin'ny andro ny afako maly tokony sy tamin'ny 7 maraina no nilatsaka efatra ny tension ny antsa niakatra 12 indray zany tamin'ny iray oratolakandro taorian'izay nanjavona ny maridrefo rehetra nilatsaka 13 ny tahany oxygène tao aminy raha tokony ho 9 izany niezaka namelona azy ireo mpitsabo saingy tsy tana intsony ny ainy ary dia namoy ny ainy tamin'iny andro ny afako maly tamin'ny ray ora sy 7 ny tolakandro i Andrianarivo antsaliantso didoda izay marary fa 13 namoy ny ainy noho ny raharaha ambohy malaza hatrany ny infection vokatry ny fitaovana fanadiovana reoka tao anatin'ny avokavoka no nahasembotra azy sy nahafaty azy araky ny fanazavana hatrany eo anatrehan'izay dia mandeha be ny resaka etitsiroa ary samy miezaka maneho ny heviny ny rehetra manoloana an'ity raharaha ambohy malaza ity hatrany raha toa ka niezaky ny nangina sy tsy narenesam-peo i ramatoa Lalatiana Rakotondazafy hatrizay dia nivoaka ny fahanginandihany izy tamin'ity herinandro ity araky ny voalazany hatrany maninona ny tsombanisy tamin'ireo manampahaizana be teto amin'ny tambazotra antserasera na ireo mpanao gazety nitrandraka an'ilay pista hoe raharahampianakaviana efa nisy lonolony efa ela izy ity nefa ne ilay tompombety antsoina hoe feno hasina anabavin'ilay mpilalao baolina kitra hoe rakolona dia efa fantatra tamin'ireo resaka marobe niainga hoe tsy nifankahazo tamin'ilay zobaviny izay vadiny rakolona ihany efa fantatra koa hoe iray amin'ireo nahiditra amponja ilay kozinina ny tompompety efa nisy lonolony tamin'ny fianakaviana koa satria hoe efa maty vady tany aloha izay nisy nanapoizina tao amin'ny fianakaviana tao ihany izy nefa notraiteur nanao ny sakafo dia tao amin'ny tamin'ny fisavana na perquisition no nahafantarana ireo substance izay nolazainy fa azony tamin'ilay dadarabe mino izao fa efa hitany enquête officialy ny tena rôle an'io dadarabe io ary mety ho azontsika malagasy antsaina tsara hoe
misy singa tsy voatery ho hitany siansa koa raha vao misy hoe ody gasy sy dadarabe sy ny famosavina izany ny resaka eto amintsika Madagasikara araky ny voalazany hatrany. Izaho koa nahendo ary efa nakako fanamarinana io vaovao io voasahako nolazaina eto hoe norarany ilay kozinina io tsy hanatrika ny fety ireo zanany dia mazava ho azy tsy maty kanefa samby iray tanàna eo daholo izy mianakavy ireo. Ka inona no antony nahatonga azy sy nandrara anireo zanany tsy hanatrika an'io fety io raha tsy efa nomanina izay famosavina izay melohan'io fety io. Araky ny voalazany ramatoa Lalatiana hatrany raha nitondra ny fanazavany mahakasika an'ity raha ambohy malaza izay hita fa nahafaty olona maro dia maro ary tsy mbola nahita faty olona maro tahaka an'izany teo amin'ny resaka tantaran'ny anniversaire isika hatr'izay nisiny izany fankalazana anniversaire raha ho an'ny Madagasikara izany raha tsy vao tam'ty indray mitoraka ity. Ka noho izany dia andrasany be sy ny maro araky izany ny tena hivoahan'ny tena marina mahakasika an'ity raha nambohy malaza ity satria samy miezaka maneho ny avy ao am-pony avokoa ny rehetra manoloana an'ity resaka ambohy malaza izay tena nalaza tato ho ato ity. Ary ireo fianakaviany manamanjo izay efa nodirazana vokatr'izay fanapoizinana ara-tsakafo zay mo hita fa tena ao anatin'ny alahelo tanteraka ary tena ao anatin'izay fangetahitana ny tena marina mahakasika an'ity raha ity. Ary tsy vitsy ihany koa no mifanometsiny etseroa amin'ity resaka raha nambohy malaza ity. Ao mo ireo zay manometsiny ny fitondram-panjakana, ao ihany koa ireo zay manometsiny ny mpitsabo vokatra an'izay loza nateraky ny tsingeritaona teny ambohy malaza izay satria maro dia maro ireo maty ary mbola misy maty foana tato ho ato izay na dia efa iray volana sy herinandro aza no niseho iny anniversaire teny ambohy malaza izay efa nahavantesan'olona foana tao anatin'izay iray volana izay ka mandraky teny androany dia mbola misy foana ireo zay tena mbola ao anatin'ny ahiahy sy ao anatin'ny fitsaboana mafy ary misy ihany koa ireo zay tena mbola ahina mafy ny ainy vokatrin'izay tsy fahasalamana nateraky ny fanapoizinana ara-tsakafo tena ambohy malaza izay. Ka izay no andrasan'ny be sy ny maro mba ahitana ny tena marina mahakasika azy ity. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.